Salama daholo e. Manao vidéo amin'ity andro alina be tia satria misy zavatra tena michoqué ahy zany am'le toetran'le gasy. Tena tsy hay ny olako manokana de le za miaina amin'ny tany mandroso loatra. Suisse zany anisan'ny tena civilisé entre guillemets amin'ny firenena eran-tany amin'ny toe-tsaina. De mahita le toe-tsaina le gasy zany de tena choqué foana. Ho an'izay tsy naharaka dia nisamborony police zany, tsy haiko na gendarme i andriamatoa Paraina Auguste. Nisamborony izy satria hoe nanelitsao tsy marina de na koa hoe fanalana baraka olona. Tsisy nafantatra n'inona moa zany ny chef d'accusation fa samy naminavina fotsiny zany hoe inga Paraina Auguste niteny hoe nahazo convocation à Londres tsy nanona anarana izy de supposons Ian Rajoelina amin'ny 30 novembre. C'est zany le zavatra niteneniny nahazo convocation. De ino moa zany tonga de nahoraka be de mazava ho azy na de tsy Ian Rajoelina raha ny hitanareo amin'ny inona moa zany amin'ny bara ny bateau eo fa de mazava be fa izy daholo mibaiko ny rehetrarehetra io. Na ny miaramila, na ny gouvernement, na ny décision na sisy rehetrarehetra zany. De voasambotra satria nanome lagy ny laibany le filazana fa hoe nahazo convocation. De samborina tany de tany amin'ny misy milaza hoe brigade criminelle fa ny eniko farany teo de hoe any amin'ny cybercriminalité. Hoe fanelezana tsao tsy marina. De rehefa tany izy de tsisy afaka nanao ninninona satria zay ny didiny Besandra tany ny avocat le député avy any aiza moa le député iny de le avocat kory tsy afaka niresaka taminy tsy mahafantatra kory inona ny chef d'accusation zay le amin'ny tanàna zay. De vao nivoaka io arivo io zany ny vidéo ny inga Paraina Auguste nanao fialatsiny. Nanao fialatsiny izy hoe ialapitsiny raha nilaza vaovao inona moa zany mbola tsy vitako fanadidina kory le izy zany de fa nitena le vaovao ozy izy ka ialapitsiny ary za manomboka zao de tsy tompona andraikitra amin'ny inona moa zany le fiparitany le vaovao tany. Zay ny teneniny. De mariny fa za tsy nanonona ny anarany Ian Rajoelina ozy izy, tsy nanonona Ian Rajoelina. Dikan'izany zany de tokony tsy voasambotra mihitsy izy satria tsy nanonona anaran'olona izy anatin'le izy. Fa hitanareo le tany tsy milamina de any. Fa ny anaovako vidéo zao de zao ty manome lagy tsy mampiteatory ahy io de fa tonga daholo ndray ny piso lelaka sy ny mpinono toavina rabe anatin'io. Voalohany mime hoe io fa nialatsiny, io fa nina fatiny. De mandeha ny commentaire any hoe nina fatiny so. Tena kivy am'le toetra le gasy, tena kivy. Olona lehilahy lehibe ohatra ny Paraina Auguste ave voatery tsy maintsy mialatsiny manao excuse publique amin'ny zavatra tsy mameloko azy akory. De zany de omeizanareo satria tsy manana choix i Paraina Auguste. Dikan'izany tsy manana choix izy tsy en position de force izy ary amin'ny tany tsy milamina. Zay ny anaovany an'iny. De mbola omezanareo ve zavatra mampalay loatra zany hoe lehilahy lehibe ohatra nazy iny any amin'ny aéroport ny rofina de hoentina any amin'ny ino moa anaovana ankety mikasika juste zany fotsiny. Niteny fotsiny izy hoe misy olona convoqué any Londres tsy miteny anaran'olona. De zay ny ampidoboka azy de ina moa zany contraint obligé izy tsy manana choix izy zany fa tena en position de faiblesse tanteraka. De olona lehilahy lehibe avy ambassadeur, olona candidat présidentiel mety ho président nareo ny voatery hialatsiny de mbola imezanareo ihany. Tsy mamenatra ve zany ny situation
a Madagasikara hoe zany zavatra iainantsika, zany zavatra iainantsika, ny atsonjay a, ny tsirarina, ny dictature, ny inona zany manque de liberté d'expression a, ny inona moa zany dictature totale. De zany de mampiomehy anareo, tokony alahelo nareo a, tokony menatra nareo, zany firenetsika tsisy demokrasia mihitsy, tsy manana droit. Ianao iomeo a de amy tsy fisinysainao a, de no koa ngeka tsy manana droit. Ohatra ny olona rehetrrehetra eran'izao tontolo zao, ambony olombelo ambony ty tany ty, ianao rery ao Madagasikara ao a, tsy manana an'izany hoe droit, ino moa zany, manana an'izany liberté d'expression. Ngamo nareo Madagasikara ao misy mahazo miteny nininina mihitsy, nininina en Facebook mikasika ny fitondrana, nininina tsy manana droit nareo vao miteny zavatra de fa anina hatramin'ny izay ty velany aty ara, mbola miororo am'zany zavatra zany a, situation grave be zany, mamianatra zany. De zany ve mampatikambo anareo ry tiavina arabe, zany mampatikambo anareo za zavatra ohatry zany, hoe zany situation mahazo malagasy hoe liberté d'expression tsisy, liberté d'opinion tsisy, liberté de mouvement, hoe ande aveto ande ho andravoany tsy manana droit, tsy manana droit nininina mihitsy le gasy a. De zany de mampatikambo ny sasany, satria natony mampatikambo ny sasany satria izy amy position de pouvoir, de tsy fantany hoe io pouvoir io ve mandramaty io pouvoir io, éternel io pouvoir io. Omeko ohatra fotsiny, tadidinareo ngambany ivady lalatina, i Patsafotsy, tamin'ny nanao tembava be an'ny général nataony laha, hoe gadrako laha, zao tsy haiko ina dolo zara teny liry, ny geste poera be, mahapoka basy tentative d'homicide, d'homicide, tsy nigadra satria akaiky ny fitondrana, tsy nigadra tsy zavatra nahazo lery de lery ino moa zany général a nopainy lery, nefa général la de hoe soroko amin'ny asa lala, jereo le boetaka, jereo le poera satria en pouvoir, nefa de tsy ampy rotaona akory de iny izy tomany ohatrany tseko, ohatrany saroniara izy mitomany amy fatahora sy vaka ohatrany nino reny, satria efa tsy aminazy le pouvoir. Zay ny tsy tokony moezana olona, ary zay ny tokony tsy ampisotasota amy ty fiainany ty, zay ny tsy tokony izestiavana amy ty fiainany ty rehefa reo manana pouvoir, satria malaky mivadiky zavatra io. Kany andre tonga arivo aiza izy zao, nefa ny zestany tamin'ny ino zany général, zestany koa tamin'izy koa tam'ireo fotoana regny, na hoe tifiriko laha, satria mbola manana pouvoir de mizesta, vetivety fotsiny ianao de midoboka ary. Ka zany nareo i toavina rabe anatiny, mbola tsy hay lesy ny fandehan'ty Madagasikara ty a, mbola tsy hay, mbola lava ny inona moa zany mbola lava ny lalao mbola oela, dia volako lava, fa de aza de mba misetrasetra sy matikambo sy mizesta ohatran'io a rehefa akaiky ny fitondrana am'izao fotoana zao. Tsy hay io, tsy hay nareo fandehan'io, tsy hay nareo fandehan'io. Na zany Ravalomanina zany eka anisan'ny etraketraky zany, fa aiza izy am'izao tifirin'olona amy tongotra amin'ny ina moa zany caoutchouc, aiza zao tsy zavatra azony atao am'izao fotoana zao, nefa nisy olona etraketraky. Ka ny tena mampahelo le olona le mietraketraka satria manana pouvoir, nefa tsy fantany ny pitso, fa tsy zay loatra ny tena misokena, fa le olona le lehilahy lehibe zao fa resy paraina Auguste Matoizy mialatsiny, tsy manana soa izy zany Matoizy manao an'izany, lehilahy lehibe ambassadeur ny gasy tany ivelany tany, représentant na pays tany ivelany tany, candidat présidentiel, zany voatery mandady amy zavatra kely ery amin'ny Facebook ery, voatery mandady satria enjana ny fitondrana, na fantatra zao ara fa hoe tsy iseriko anataony satria tsy sanona anaran'olona, fa zay la lalàna amy tanàna, zay le reva amy tanàna, de tsy maintsy mandady izy, de mbola omezanareo ihany ve am'zany faharesena zany, amy zavatra mamiandro be ohatry zany de mbola omezana ihany. Normal raha vodiny am'izao tontolo zao ny gasy,
le toe-tsaina mihitsy zany tena ambany be